La 4G Batelma vous présente Ni Vavao. Tout au long de notre vie, rire nous rend plus fort. La vache qui rit manolotra ho anao Ni Vavao. La vache qui rit, parce que c'est meilleur de rire. Tilcor, un véritable atout esthétique pour votre habitat. Différents colorés disponibles en magasin. Batimax, la qualité au meilleur prix. Manolotra anao ny fampahalalam-baovao. Misaena ireo olona namony ainy vokatry ny vaninaretina coronavirus eto Madagasikara raha nitatitra tamin'ity androany ity. Miampy 2020 kosa ireo tranga vaovao. Ariary ny vidin'ny litatry ny rano manerana ny pompy eto Andrenivohitra mandritra ny telo volana. Fiara-miasa eo amin'ny ministeran'ny rano, ny commune Antananarivo ary ny UNICEF ao anatin'ny ady atao amin'ny Covid-19. Mitetina 7 alina sy 2 hetsy dorara ny vola natokany UNICEF amin'izany. Eo am-piandrasana ny fanarenana ny tranon'ny ONE izay mahay hafa miasa vonjimaika eny amin'ny Olympe Ambatobe nanomboka tamin'ity androany ity ireo mpiasa. Andrasana ihany koa ny fanendrena izay ho tale jeneraly vaovaon'ny ONE. Ivahiny ao anatin'ny fampahalalam-baovao ihany koa ny ministry ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-jafy. Natomboka androany fizarana sosialim-bahoaka ho an'ny boriboritany fahatelo. Isa 2 arivo no azo izany androany ary toy hatrany ny fizarana raha ny fanazavana azo. Tokony azo avokoa ny rehetra saingy ireo efa nahazo tosika fa meno no tsy mahazo intsony hoy ny tompona andraikitra. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena tafakatra 502 arivo ireo tranga vaovao vao marina fa tratran'ny Covid-19 any Frantsa. Manoloana izany miampy 40 indray ireo firenena ao anatin'ny lisitra mena izay napetraka izy ireo. Ny aditin'ireo avetrany. Salandra tompoko lasy sy tompoko vavy fotoana vaovao eto amin'ny Koltivika manasana ary anaraka izany hatramin'ny farany. Nanomboantsika ny vaovao dia misa enina indray ireo olona namony ainy vokatry ny valinaretina coronavirus eto Madagasikara raha nitatitra tamin'ity androany ity. Miampy 2020 kosa ireo tranga vaovao. Abrahama Randriamanana. Olona miisa enina no fantatra fa lavon'ny valinaretina coronavirus tao anatin'ny 2020 ora teto Madagasikara. Raha nitatitra ny voaka farany androany, ny tombo 2020 kosa ireo tranga vaovao, voamarina tamin'ny alalan'ireo fitiliana miisa 337 no tateraina nandritra izany, ary 150 ireo olona sitrana. Toy izao ny fitsinjaran'ireo antotanisa vaovao ireo. 720 anisan'ireo tranga vaovao voatily teto amin'ny faritra Analamanga, 27 kosa ireo sitrana Somatsara ary 4 no lavo. Faritra Itasy dia anankiray anisan'ireo tranga vaovao voatily, faritra Bonolava dia 4 anisan'ireo sitrana, 7 ny tranga vaovao voatily tany amin'ny faritra Matsiatra Ambony ary 2 kosa ny sitrana Somatsara, nisy ray lavo, faritra Vatovavafito Vinany, 9 ny tranga vaovao voatily, faritra Alaotra Mangoro ny manaraka, 420 ny isan'ireo tranga vaovao ary 13 ireo sitrana Somatsara. Tany amin'ny faritra Boeny dia 20 ny isan'ny tranga vaovao ary 4 ny sitrana Somatsara. Faritra Sofia 2 no tranga vaovao ary 2 koa ny sitrana Somatsara. Faritra Savany manaraka 7 no sitrana Somatsara. Faritra Diana dia 9 ny tranga vaovao, 20 kosa no sitrana Somatsara. Faritra Atsimondrefana kosa dia nisy tranga vaovao 2 ary 40 no sitrana Somatsara. Nisy kosa anankiray lavon'ny valanaretina Covid-19 tany amin'ny faritra Nosy. Arak'izany, mitotaly 2,973 alina ireo olona voamarina fa mitondra ny tsimon-karetina coronavirus eto Madagasikara. 7,773 alina kosa no sitrana ary 8,590 ankehitriny ireo manaraka fitsaboana izay ahitana marary mafy miisa 5,20. Miisa 2,20 hatreto ireo olona lavon'ity valanaretina ity. Manentana ny rehetra hitandrina sy hanaraka ny fepetra ara-pahasalamana hatrany ny tompona andraikitra manoloana ny Covid-19. Ho tanterahana rapitsy kosa eny amin'ny lapam-panjakana iavoloany dialogue politika andehan'ny fahavalo eo amin'ny vondrona Europeana sy Madagasikara. Ny antsipiriny zay teny Gaëtan Andriatsilavo. Ho tanterahana rapitso eny Avolony andin'ny fahavalo amin'ny dialogue politika eo amin'ny vondrona Europeana sy Madagasikara.
Noho ny famehana ara-pahasalamana vokatriny Covid-19, voafetra nisan'ireo handray anjara mivantana iny atoerana. Ireo ambiny kosa afaka manatrika izany amin'ny alalan'ny visioconférence, indrindra ireo any ivelan'i Madagasikara ka tokony handray anjara amin'izany. Na izany aza, izao ny fotoana tsara ahafahana manatsara sy manamafy ny fiaraha-miasa eo amin'ny roa tonta raha ny fanazavany maso ivonivondrona Eropeana, monina sy miasa eto Madagasikara. Manohana ny Madagasikara eo amin'ny fametrahana fotodrafitrasa, fampivoarana sy fampandrosoana, fitantanana, fiarovana ny tontolo iainana ny vondrona Eropeana. Eo ihany koa ny lafin'ny fahasalamana sy ny fanabeazana. Iompana bebe koa amin'ireo sehatra ireo araka izany ny dinika izay ho tanterahany. Ho fanomanana io dialogue politika andian'ny fahavalo io, efa nisy ary maro ny fakahakevitra natao. No tanterahana omaly ohatra ny fakana ny hevitra ireo sehatra tsy miankina, ary manodidina ny 700 ireo nandray anjara tamin'izany tamin'ny alalan'ny visioconférence. Efa nisy ihany koa ny fakahakevitra ireo fiarahamonim-pirenena miisa 220 avy amin'ny faritany 9 ny herinandro lasa teo. Antenaina araka izany fa teboka maro ahafahana manatsara ny fiaraha-miasa eo amin'ny firenena roa tonta no dinihana rampitso. Niainga tamin'ireo fakana hevitra ny tanterahana meloa ireo. Antenaina ihany koa fa isy vahaolana fohy sy lavitezaka ahafahana manampy ny mponina sy mametraka fampandrosoana eto Madagasikara. Raha te hivina, no totosaina ny faharoan'ny volana May teny Avoloa ny andian'ny fahafito ny dialogue politika eo amin'ny Madagasikara sy ny vondrona Eropeana. Lohahevitra misa 9 no niresahana nandritra ny dinika. Isan'izany ny toedrara politika nisy teto Madagasikara taoriany ny fifidianana nanehoan'ny vahoaka malagasy ny safidiny, ny fahaiza mitantana, ny fandriampahalemana sy ny zon'olombelona, ary indrindra ny fanondranana olona ntsokosoko, ny fanatsarana ny fiariana eto Madagasikara, ny olan'ny orinasa jirama sy ny famoronana angovo azo avaozina, ary ny fomba fiarah-miasa vaovao eo amin'ny vondrona Eropeana sy Madagasikara. Ariaran'ny vidin'ny litatry ny rano manerana ny pompy eto Andrenivohitra mandritry ny 3 volana vokatry ny fiara-miasan'ny ministeran'ny rano ny komuna Antananarivo ary ny UNICEF ao anatin'ny ady atao amin'ny valinaretina Covid-19 izany. Mitetina $20 kosa ny vola natokany UNICEF amin'izany. Yves Richard. Vola $20 no natokany UNICEF hanamafisana ny famatsin-drano eto Andrenivohitra anatin'ny ady amin'ny Covid-19. Tanjona ny hanamorana ny fisitrahan'ny Antananarivo rano fisotro madio mandritra ny 3 volana. Isan'ny nampiasana ny vola araka izany ny famerana ho ray ariary ny litatra ny rano manerana ny pompy Fatsakana. On a appuyé aussi donc avec l'opération AFTRAN. Isan'ny notohanana ihany koa ny tetikasa AFTRAN, andraisana antanana ny ampahan'ny vidin-drano ny mponina eny anivon'ny pompi-drano rehetra eto Andrenivohitra. Araka izany, dia ny UNICEF no andohan'ny ampahambola eny anivon'ny Jirama, io no hanamoran'ny vidin'ny rano ary ametra izany $20 manerana ny pompy Fatsakana eto Andrenivohitra. Voakasika izay avokoa ny pompin-drano mivarotra $30 na $10 isaky ny bidon. De pouvoir avoir accès à l'eau potable à un coût accessible. $20 isaky ny bidon no alohan'ny UNICEF mivantana amin'ny Jirama. Raha tombanana $10 sy ny mponina isitraka ny tetikasa, tafiakatra $7 ny vola natokany UNICEF araka ny fanazavana azo. Ankoatr'izay ny famindrana ranom-panafody izay nositrahana tokantrano $20 indrindra tamin'ny toerana nahitana tranga maro momba ny Covid-19. Raha hoe miresaka fitsizarana zany voalohany indrindra dia tao anatin'ny hetsika voalohany zany dia teo amin'ny boriboritany voalohany sy ny fadimy izay nahitana ireo ny tena be tranganaretina aloha zany atao amin'izao. Tsy midika zany tsy atao ny ataontsika hoe ny boriboritany hafa fa ho atao daholo ihany amin'ilay resaka famendrehana. Dia tao anatin'izay koa zany miresaka hoe fizarana savony. Dia ilay fizarana savony dia afa vita zany ny fandaharana azy fa reo olona zany ataontsika hoe marefo no nahazo an'ilay savony. Ny tokantrano ihany fa koa zany ireo tsena lehibe rehetra eto Antananarivo dia endrihana daholo. Teny amin'ny fokontany Soavy Masoandro anatin'ny boriboritany fahadimy androany no nanatanterahany ministeran'ny rano ny fanadiovana ary ny fidiovana sy ny komuna Antananarivo renivohitra ary mpiara-miombonantoka maro ny hetsika sy ny fanentanana isan'ny tokony ao anatin'izay ady amin'ny Covid-19 zay. Antota taratasy fitoriana tompona ndraiky mpanjakana ambony maro no efa tonga eny anivon'ny commission de mise en accusation eny anivon'ny anteny miram-pirenena. Miaty kosa ankehitriny ny fandinian'ny solombavamboaka ny antota taratasy noho ny amehana ara-pahasalamana. Yves Richard.
Mahery ny folo ny antota taratasy fitorinana voasaringotra tompona ndraiky mpanjakana ambony. Nandritra ny fitondrana teo aloha tonga eny anivony voamera manokana amin'sana ny fiampangana manoloana ny fitsarana avo na ny commission de mise en accusation eny anivony anteny meram-pirenena atreto. Ny atao avokoa ny fandinina ny antota taratasy no ny amena ara-pahasalamana araka ny fanazabana, saingy tsy maintsy ho tohizana ny fandinihana azy ho ny filohan'ny komisiona androany. Misy fikambana eo amin'ny 17 eo ohatr'izay mandrafitra anazy io. Isika nefa zao agnaty confinement, agnaty amena ara-pahasalamana dia arakaraka ny situation sanitaire misy amin'izao fotoana zao no ahafahantsika mijery akaiky an'ireo karazany hoe dossier somary mafapana izay naksinona aminay anatin'ny commission vitanay zay vao lasa tafakatra amin'izareo ny haute cour de justice. Ankoatran'ny Claudine Razaimamonjy, olona efatra ny voatonona matetika amin'ny raharaha fanodikodinana volam-panjakana sy ny fanaovana kolikoly avoleta nandritra ny fitondrana teo aloha. Isan'izany ny Prime Ministre sady ministry ny atitany Mahafaly Solonandrasana Olivier izay nanome baiko manoloana ny fanodikodinana ny subvention exceptionnelle. Irosona ny fandiniana lalina ny antota taratasy mahakasika izay raha ny fanazavana hatrany. Araka ny fahateneny teo ireny raharaha nisy tamin'ny 2018 dia nisy karazana hoe commission nazoro tao na tamin'izareo akamena tamin'ny taonandro izay dia mbola ho jerena asitoriany zany ireo dossier izay ampelatangana azy izao fotoana azy kombara fotsiny dia manodididina folo mahereo ireo dossier tonga aminay izao. Isan'ny ahafahan'ny fitsarana manony fanenjena ny tompona ndraiky mpanjakana voasaringotra amin'ny raharaha maro ny fankatoavan'ny solombavambahoaka, indrindra ny komisiona manokana amin'sana ny fiampangana manoloana ny fitsarana avo, ny fanenjena ny tompona ndraiky mpanjakana ambony, izay andrasany maro azombokany, anafoanana ny tsy maty manota eto amin'ny firenena. Mahazo tosika avy amin'ny vondrona Europeana ireo ministera miandraikitra amin'ny fiompiana sy fambolenany jono ary ny tontolo iainana tosika amin'ny alalan'ny tetikasa rindra izay mitetina 700 tapitrisa euro. Michel Aranarjo. Sehatra isan'ny mampihodina ny toe-karen'i Madagasikara ny tontolon'ny fambolena sy ny fiompiana, entina mampitombo ny vokatra sy ny fanatsarana ny fitaovana ampiasaina, tafiditra ao anatin'ny programme indicatif national du 11e Fonds européen de développement, nanome 700 tapitrisa euro ny vondrona européenne, famatsim-bola amin'ny alalan'ny tetikasa rindra. Tanjona amin'izany raha ny fampitam-baovao ny azon'ny Madagasikara ny fahaleovan'ny tena ara-tsakafo fa eo ihany koa ny fanamafisany ireo androm-panjakana amin'ny andraikitry ny sehatry ny fambolena, fiompiana, ny jono ary ny tontolo iainana. Ankoatry ny fanampiana amin'ny fampiroboroboana ireo sehatra ireo dia manoloana ny fiparian'ny valanaretina Covid-19 amin'ny alalan'ny devis programme, tantanin'ny BACE na ny unité de gestion du programme au sein du bureau d'appui à la coopération extérieure sy ny tetikasa rindra, nisy ihany koa ny fanolorana fitaovana ireo ministera roa ireo, isan'izany ny arovava, ny gel hydroalcoolique ary ny thermomètre. Manambahiny ny sampana fampalalam-bavao amin'ny ity alina ity tsy izany fa ministry ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovanjafy Ramatoa Rariny Rina Bomiavy izay miarabanao tonga so eto amin'ny sampana fampalalam-bavao sy nanaiky ny vahiny teto aminatin'ny vavao tamin'ny ity androany ity. Miarabanao Andalaina, miarabanao ihany koa ny nasaina, miaraba ny mpijery sy mpanaraka ny fampalalam-bavao eto amin'ny Cool TV dia mankasitraka anareo amin'ny fanasana. Fantaniana voalohany apetraka aminao dia fantatsika moa amin'izao fa sahirana ny ankamaroan'ny olona rehetra sy indrindra moa misehatra eo aminatin'ny fizahantany amin'izao hoe valanaretina coronavirus misy eto amin'ny tany sy ny firenena izao. Tafiditra ao anatin'izay fizahantany izay ihany koa ireny vondron'olona ifotony ireny izay manodidina ireny valanjavaboary ireny sy ny faritra maro eto Madagasikara misy feny fepetra sy na ny mesura raisinareo mahakasika azy ireny. Ya, mankasitraka ny fanontaniana. Ny zava-misy aloha dia tena marina anisan'ny misedra fahasahiranana tokoa ireo vondron'olona ifotony noho ity krizy ara-pahasalamana ity satria araka ny fantatsika dia
ny fizahantany ny tena iainan'ny akamaroan'izy ireny. Fa na eo ary zany dia maro amin'izy ireo ihany koa no manana fiarinana sehatra asa hafa mifangaro amin'izany resaka fanomezan-danja ny valan-javaboary ao anatin'ny fizahantany izay dia somary nanafitra an'ireo olona ireo ihany zany izay multi-activité izay. Misy kosa ireo SCAD ohatry ny miara-miasa amin'ny Madagascar National Parks izay organisme rattaché ny ministèran'ny tontolo iainana izay tena niankin-doha tanteraka amin'ny fizahantany moa zany dia nisy ny fanampianana hoe fanohizana ny fanomezana karaman'ireny mponina izay manampy an'ny Madagascar National Parks ireny hatramin'izao. Raha antsika mahafantatra ihany koa fa ny filoham-pirenena dia efa anisany nanapa-kevitra ny fanampiana manokana ny mpisehatra ao anatin'izay fizahantany izay. Na zanaty zany misy ihany ireo vondron'olona ifotony no misedra fahaserana ka izy ireo no lasa mizotra makany amin'izay fanapahana ala izay. Eo ihany koa ireo atao hoe mpiaro ny tontolo iainana, misy ihany koa ireo tratra manao an'izay fanapahana ala nitsokosoko izay amin'izao manararoatra ny toetra. Raha misy ankehitriny manao ahoana ny tatitra voarainareo anivon'ny ministera amin'izao fotoana izao mahakasika an'izay fanapahana ala nitsokosoko izay? Marina dia marina mihitsy zany hoe tena nitombo tokoa ny resaka fanapahana hazo na ny fanaovana charbon tsy azahoana fahazoan-dalana na ihany koa ny fanaovana charbon anatin'ireny ala arovana ireny. Izy io moa dia efa fantatra ihany satria efa niomana ny ministèran'ny tontolo iainana tamin'ity crise ara-pahasalamana ity dia fantatsika fa tsy maintsy isy ny fiantraikan'izay any amin'ny Are-Pirenena indrindra ny arena voajanahary. Tao anatin'izay dia nametraka n'ilay antsoina hoe campagne tolérance zéro zany ministèran'ny tontolo iainana amin'ny fampanarahan-dalàna satria na eo ary n'izany crise mahazo antsika izany sy ny fahasairanana ara-toekarena sy ara-piariana dia andraikitry ny ministèran'ny tontolo iainana no mikajy sy miaro ireny ala arovana sy valan-javaboary ireny. Mila fantatritsika malagasy fa sarobidy tokoa ireny ala arovana ireny amin'ny andraikitra izy ireo amin'ny ara-tontolo iainana fa indrindra koa eo amin'ny fizahantany zany hoe itsika raha iverina isokatra ny fizahantany ohatra amin'ny volana oktobra dia mila fantatsika malagasy fa ny 700 ireny mpizahatany ireny dia tonga eto Madagasikara noho ireo ala arovana sy valan-javaboary ireo zany hoe adidy lehibe an'ny ministèran'ny tontolo iainana no miaro izany toerana izay ahatongavany ny mpizahatany zany ary mila fantaritsika ihany koa fa ny fizahantany eto Madagasikara dia mitondra eo amin'ny 12% ny arkarena eo amin'ny firenetsika zany hoe tena misy lanjany goavana tokoa ho an'ny ara-toekarena. Atao anatin'izay hoe efa nisy ny tratra atao anatin'ity volana martsa nakaty izay na ireo ataontsika hoe gros bonnet na ireo mpitrandraka ihany koa efa nisy tratra zany manfiry ny antotanisy am-pelantanana ankehitriny. Maro dia maro tokoa ny olona tratra ary isaoranay ao amin'ny ministèran'ny tontolo iainana ny olom-pirenena satria raha nanao an'io campagne tolérance zéro io izahay dia nametraka ihany koa laharana ahafahan'ny olom-pirenena miantso ny ministèran'ny tontolo iainana milaza raha mahatsikaritra zany karazana infraction environnementale tsy fanarahan-dalàna ara-tontolo iainana na ihany koa mety hoe information nanampy anay amin'ny ady amin'ny trafika amin'ireny azo sarobidy ireny. Ny taremarika angambany azontsika lazaina hoe ny tombo avroeny noho ny tamin'ny taona 2024 ny fidinana ifotony ny patrouille izay nataon'ny ministèran'ny tontolo iainana iarahana amin'ny ry zareo amin'ny gendarmerie pirenena na ihany koa ny polisy izay tena miara-dalana tanteraka amin'ny ministèran'ny tontolo iainana. Io moa dia lazaiko foana hoe tokotely mahamasana andro ny tontolo iainana ry zareo gendarmerie sy polisy ary ny fitsarana. Rehefa tsy misy izay fiarahan'ny telotonto izay dia toy ny herpo vermaina ihany ny ezaka ataonay ao amin'ny ministèran'ny tontolo iainana. Tsapa ihany koa tao anatin'izay nitondrana n'ilay campagne tolérance zéro izay fa marobe zany ny olom-pirenena te hanampy an'ny ministèran'ny tontolo iainana dia nahatonga anay mametraka amin'izao fotoana izao misy tetikasa fametrahana ligne verte mihitsiny ahafahan'ny olom-pirenena na ihany koa ny firaisamon'olom-pirenena milaza aminay zany na mampita vaovao momba ireny karazana infraction na karazana tentative mety ho famoahana an'ireny sarobidy ireny. Manao ahoana kosa ny fiara-miasa amin'ireo fiarahamonim-pirenena izay misehatra eo amin'ny tontolo iainana ihany koa miaro ny tontolo iainana. Misy an'ireny fitrandrahana ireny maro ireo fiarahamonim-pirenena amin'ny taraina manao antsoavo ny amin'ny fandraisana andraikitra manao ahoana ny fifandraisan'ny ministera sy ny fiarahamonim-pirenena?
Ny fifandraisan'ny ministera amin'ny fiarahamonimpirenena aloha hatreto dia azo lazaina hoe mirindra satria raha tonga teto amin'ity andraikitra ity ny tenako a dia ny zavatra nataoko voalohany dia nanokatra varavarana ny sehatra rehetra na sehatra tsy miankina io na ny avy amin'ny fikarohana na ihany koa ny fiarahamonimpirenena. Ny resaka nataoko sy ny fampizarana dia ny hoe andraikitsika rehetra ny tontolo iainana fa tsy any ministeran'ny tontolo iainana ihany. Marina fa izahay nomen'ny fanjakana izay prérogative izay ahafahana mametraka an'izany autorité izany fa ny fiarahamonimpirenena dia miara-dalana tanteraka amin'ny ministeran'ny tontolo iainana ary manampy be mihitsy na eo amin'ny fifanabeazana na eo amin'ny fampanarahan-dalàna fa kosa nametraka ny ministeran'ny tontolo iainana mba tsy fanindry zany ny andraikitra fa miara-dalana ary mifanampy. Isaorana ihany koa ny fiarahamonimpirenena satria izy ireny dia mandefa alerta indraindray amin'ny zavatra mety tsy ho tazanay fa fantatra izy ireo dia mampita izany information zany izy ireo zany aty amin'ny ministeran'ny tontolo iainana ahafahanay avy hatrany dia maka andraikitra. Misy ihany koa ny tetikasa fanaovana sony fifanarahana mihitsiny amin'ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny alliance voire gaz izay fantatsika fa anisan'ny fiarahamonimpirenena tena misehatra ao anatin'ity ara-tontolo iainana ty dia ny tanjona ao anatin'izany dia mba tena isy zany zay fiaraha-miasa sy fiaraha-mientana izay izahay ihany koa dia manasa ny fiarahamonimpirenena hanampy tanteraka ministeran'ny tontolo iainana indrindra eo amin'ilay fifanabeazana ny teneniko teo satria eo amin'izay lafin'ny sensibilisation izay no hita fa mbola mafimafy ny andraikitra miandry atsika rehetra eto amin'ny tany sy ny firenena. Isan'ny vaovao nanaitra no maro ihany koa ny fahamaizan'ny ONE voatsila izay aiza hoaiza ny fanadidina ankehitriny ary manao ahoana ny tatitra na ny bilan voaray ihany koa hoe inona ny fahasimbana misy amin'izao fotoana izao nanao ahoana ny fiantraikan'ny fahamaizan'ny ONE ho an'ny ministera? Ny fahamaizan'ny ONE moa dia raharantsika mahalala hoe nisy ny fanadihadiana satria tamin'ny andro alina ary anatin'ny fibohana no nisian'izany tranga izany dia tsy maintsy nisy zany ny fanadihadiana ary izahay raha teo dia nametraka fitoriana plainte contre X. Mandeha moa ny fanadihadiana rehefa tena mandroso miandry ny antson'ny brigade criminelle sy ny police judiciaire ny tena koa fantatro fotsiny hoe efa tena mandroso ilay izy satria naverina tamin'ny ONE omaly ilay serveur sy ireo solosaina izay avitra tao anatin'ireny afo ireny izay mbola nampiasaina izy ireo tao anatin'ny fanadihadiana. Manaja tanteraka izany rafitra izany koa ny ministeran'ny tontolo iainana mba hisian'ilay indépendance ny justice ny ao amin'ny ministeran'ny tontolo iainana dia miandry zany ny tenanay ny fiatsoana avy amin'izy ireo ahafantarana ny izay mety ho efa inona moa zany zavatra hita na avancé an'izany fanadihadiana izany. Ankoatra ny tontolo iainana isan'ny saninao ihany koa Andriamatoa Minisitra ny resaka fampandrosoana lovain-jafy. Manao ahoana aiza hoaiza ny politikan'ny ministera amin'izay fandrosoana lovain-jafy izay amin'izao fotoana izao aiza nanao ahoana ny fiantraikan'izay ihany koa ty valanaretina coronavirus ity tamin'ny fandrosoana lovain-jafy io? Ny ministeran'ny tontolo iainana tokoa dia matetika tian'ny olona fa ministeran'ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-jafy izany hoe ministère de l'environnement et du développement durable dia ny tena nipoitra tamin'ny taona lasa ohatra dia ny hazo ny tena nahafantaran'ny olona ny ministera izany hoe ny fambolekazo nefa ny misy an'io fandrosoana lovain-jafy io izay azo lazaina hoe vinagoavana sy tena iantsoroan'ny ministera ihany koa. Ny tanjon'ny fandrosoana lovain-jafy moa dia fantatsika fa hoe inona ny modely mpandrosoana izay ho avelantsika ho an'ny taranaka nefa koa miahy ny an'io izany hoe mahasarisarotra an'io andraikitry ny ministera io dia sady mijery ny an'io isika miady amin'ny fahantrana nefa ihany koa mitsinjo ny ampitso ary mijery foana zany an'izay hoe inona ny modely mpandrosoana mba tsy dia mamela fahampotehana loatra ho antsika sy ho an'ny taranaka. Anisan'ny tena navoatra ny ministera ary ao anatin'ny fandaharanay zany manomboka izao dia ohatra ny resaka toe-karena maitso sy ny toe-karena manga na ilay économie verte et économie bleue. Izy io ny zava-dehibe ao anatin'izy io dia ny fampahafantarana antsika malagasy
fa ny resaka ara-tontolo iainana dia tsy fandrarana sy lalàna fotsiny ihany fa misy dia misy ny roy lehibe amin'ny ara-toekarena zany hoe miantoka ny fiariana sy ny fahavelomana ary ny fivelomany ankamaroany malagasy mihitsiny ny arena voajanahary sy ny ala sy ny tontolo iainana eto amin'ny firenentsika. Manarak'izay isika ihany koa dia manana morontsiraka efa ho 5,000 kilometatra izay ahitana arena marobe ahafahan'ny mponina tena mandeha amin'ilay fandrosoana ny tenenintsika teo fa ny politika dia mametraka fitantanana maharitra sy aradrariny. Eo ihany koa ny fifandraisantsika amin'ny sehatra tsy miankina, izany koa dia anisan'ny iandraiketan'ny ministèran'ny tontolo iainana, izany hoe ahoana ny ahafahantsika mitarika ny orinasa andehany amina fitrandrahana maharitra kokoa mba hampiena ny impact négatif na ilay fahampotehana zany amin'ny andavanandron'izy ireo ary mitarika an'izy ireo ihany koa andehany amin'ilay antsoina hoe pratique durable sy tena mitsinjo ny mpiarabelona sy ihany koa ireo mpiasa ao anatin'ny orinasa. Ankasitrany ianao mitondra ireo fanazavana mahakasika ny izay tontolo iainana sy ny fandrosoana lovan-jafy izay sy manantitra ny fisaorana ny vahiny teto amin'ny sampana fampahalalam-baovao tamin'ity alina ity. Mankasitraka anareo dia mirary soto. Izay ny resadresaka ny rahantsika tamin'ny minitry ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovan-jafy famelohan'ny dirantsika amin'ny tapany faharoa vaovao andeha ary loha anaraka adoka varotra. Miankina amin'ny hery fiarovan'ny tsirairay ny fisehoan'ny Covid-19, ao ny ahitana soritra aretina ary ao ny tsy ahitana izany nefa efa afaka mamindra. Mety azon'ny olona rehetra ny coronavirus ka tsy mahamenatra. Ho antsika manafa mitondra ny tsimoka-aretina, misy soritra aretina, na efa nifanerasera tamin'ny olona efa voamarina fa mitondra ny coronavirus, dia mijanona ao an-trano. Manira olona mpilazaingina mpiasa ny fahasalamana akaiky anao indrindra, na ny mpanendana ara-pahasalamana, na antsoina ny 113, na manatona avy hatrany ny tompom-pahasalamana akaiky anao indrindra. Ho antsika manodidina, ajanona ny fanelikiliana sy ny fifanenjehana, fa andeha isika ifampitsinjo hisorohana ny valana aretina. Toy izao trano ny fihetsika manakana ny fianaky ny coronavirus. Madagasikara, mandresy ny coronavirus. Pour vos travaux à risque, éliminez le danger. Équipez-vous de la tête aux pieds avec la gamme de protection individuelle Secure Plus. Respectant les normes de sécurité de la personne et adaptée aux besoins du quotidien. Disponible chez Batimax. Batimax, la qualité au meilleur prix. Tout au long de notre vie, rire nous rend plus forts. Ce que nous mangeons devrait en faire autant. La vache qui rit, parce que c'est meilleur de rire.
Velona eto amin'ny fampahalalam-baovao isika. Iverenantsika koa mahakasika ny tontolo iainana eo am-piandrasana ny fanarenana ny trano ONE izay main'ny afo miasa vonjomaika eny amin'ny Olep Ambatobe nanomboka androany ireo mpiasa andrasana ihany koa ny fanendrena izay hotale général vaovaon'ny ONE io nasaina. Mitoy ny fanadihadiana tanterahany brigade criminelle sy ny police judiciaire ankehitriny ahafantarana na tonga ny famaizany ONE na ny Office national pour l'environnement etsy Antaninarenina. Eo am-piandrasana izany eny amin'ny bureau-ny Olep Ambatobe no miasa vonjomaika ireo mpiasan'ny ONE. Andalana ihany koa ny fanendrena ny tale général vaovao ho ny ministre ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovanjafy. Marina hoe mbola tsy misy ny tale général satria anatin'ny fotoana tena fisafidianana tanteraka izahay ary iny moa mariana foana ilay hoe miditra anatina fomba fitantanana vaovao sy tsaratsara kokoa isika ary makalesina amin'ny lasa dia izay no mety hoe manaelaela kely an'ilay fanendrena satria misy foana izany ilay fanadihadiana lalindalina momba an'izay olona apetraka amin'ireny toerana ambony ireny. Fiara-miasa teo amin'ny 3 pena ny partenariat public privé no nahafana nanao ity trano ity sy nahazahoana fitaovana ahafana miasa. Raha ny fanazavana andraikitra izay hotale général vaovao ny fijerena ny fomba anarenana ny barao ny ONE eny Antaninarenina. Efa misy ny drafitra hoentina ametrahana ny volavola teti-bola taona 2024 izay natao anarenana vokatry ny Covid-19 izay natolotry ministry ny toe-karena nandritra ny filan-kevitry ministra izay nitanterahana omaly no mafisina nandritra izany ihany koa ny fampindramam-bola izay ataon'ny CNAPS. Fanadina. Na mbola ao anatin'ny ady amin'ny valanaretina Covid-19 aza ny firenena amin'izao, nampahafantariny ministry ny toe-karena sy ny fitantanam-bola omaly nandritra ny filan-kevitry ny ministra ny drafitra hoeto mametraka ny volavolan'ny teti-bola ny taona 2024 izay natao indrindra anarenana ny vokatry ny Covid-19. Everina fa ny fitombon'ny ari-karena faobe hatratra hatramin'ny 4,100 miainga avy amin'ny fampiasam-bola ankapobeny izay everina ho 2,4,900 ilaina ny fanohizana ireo tetikasa rehetra efa natomboka ny taona 2024 ahatongavana amin'izany. Everina ho 4,900 ny tahatombon'ny ari-karena faobe amin'ny tsy taona 2024 ity. Raha toka ny hena hatramin'ny 7,7,7 miliara ariary ny vola niditra amin'ny alalan'ny hetra. Tapaka nandritra ny filan-kevitry ny ministra ihany koa ny fanalefahan-ketra mahakasika ny fanafarana sy fampitrirana entana hoentina miady amin'ny Covid-19 mikasika ireo entana tonga avy any ivelany toy ny concentrateur d'oxygène. No amafisina nandritra ny filan-kevitry ny ministra ihany koa ny fampindramam-bola ataon'ny CNAPS ary ny volana janoary 2024 vao isy ny famerenam-bola ary tsy tokony hihoatra ny 100 isam-bolana ary eo amin'ny 2 hetsy ariary ka hatramin'ny 5 hetsy ariary ny fampindramam-bola azo atao izay amin'ny sarany 400. Akoatra izay nisy ihany koa ny fanendrena mpiasa-panjakana ambony sy fanafoanana didim-panjakana. Misedra olana ny tontolon'ny orinasa afakaba manoloana ny fiparitahan'ny valanaretina Covid-19 akoatra ny finian'ny vokatra miena ihany koa ny vidiny entana eo amin'ny tsena iraisam-pirenena sy ny tany fanafarana entana misy larana arjona. Iray amin'ireo sehatra samizaka ny vokatry ny fiparian'ny valanaretina Covid-19 ny sehatry ny orinasa afakaba izay mampiasa olatra amin'ny 5 alina sy 2 hetsy eto Madagasikara. Vokatry ny Covid-19 hatramin'ny volana meteo raha ny antotanisana avoaka ny banky foibe ny Madagasikara ny hena 10,100 ny vidin'ny entana ahondrany Madagasikara. Ho an'ny orinasa afakaba ny hena 12,800 ny tany fanafarana akora ampiasaina amin'ny famokarana. Ho an'ny orinasa tsy miankina iray mpamokatra akanjo nanaovana fanadihadiana izay efa nisehatra amin'izay famokarana akanjo izay efa 20 taona izao vokatry ny fiparian'ny valanaretina mienatra amin'ny 50,100 ny famokarana raha ny fanazavana raha toka mandidina ny akanjo 200,000 isa no nivokarin'izy ireo isaky ny 3 andro teo aloha amin'izao zarara mahavita 10 raha ny fanazavana no ny fienany tsinady. Amin'ny Covid-19 zany dia tsisy tsony mpanondrana aloha dia ny entana raha nisy commande efa nomandry zareo dia mistoko be eo amina baoritra mipetraka fotsiny eo
na izany naty zany nefa fampitsinjovana mpiasa ihany moa izy dia manao hoe kasobosy ny atao dia ny t-shirt koa ary tsy nisy satria zay manao t-shirt manao polo ana mpianatra école zany dia tsisy koa le izy na satria efa commande efa ny anay ohatrany efa mipetrapetraka ihany le izy hoe école zao indray zao hiditra zay dia zao dia zao dia efa tsisy tsony zany dia juste zao ny ataonay atao miezaka mamokatra modèle vaovao zany amin'ny resaka chemise t-shirt dia maillot zay zao ny tena ataonay dia kasobosy mpiasanay nisy maromaro matetika eo amin'ny 520 eo fa zay nge miasa zao telo zany mety raha ohatra hoe manao modèle na chemise zay dia tsy mahavita manotrany hoe 520 zay isan'andro. Raha ny fanazavana ny vola tahiry no entin'ireo orinasa miatrika ny Covid-19 entina mampihodina ny orinasa. Ohatrany hoe mihinana ny hazo fotsiny, mandany ny hazo zany. Ny vola tokony hanaovana investissement zany zao no hohaniny. Sy mba zaraina kely amin'ny mpiasa ihany koa. Tsy hitako loha zay hoe hatramin'izay taona maro zay tsy nisy zavatra azonay tamin'ny fanjakana zany. Matoa misy zavatra azonay dia tamin'ny fikambanana ny hoe resaka association dia hoe andao hanao exposition ary ohatr'izay dia ohatr'izay zany le fanampiana. Zay moa zany milaina ihany koa fa hoe fanampiana ankoatran'izay tsy misy. Raha tsy hivona mitana anjara lehibe amin'ny famboarana ny tontolo ara-toekarena ny sehatry ny orinasa Afakaba ny taona 2022 namaritra ny 200 ny arikarena faobe na ny 15.7 miliara ariary izany. Nanomboka androany fizarana sosialim-bahoaka ho an'ny boriboritany fahatelo miisa 2 no azo izany androany ary toy hatrany fizarana raha ny fanazavana azo miantarandriana io. Lasaka ny kalapanondro, madama mianakary ny sokafana. Tsy mbola nazy ny lera etsy? Mbola tsy nazy mihitsy? Eny ary tompoko, mandroso ary. Nanafinaritra, mandroso tompoko. Mbola tsisy raha etsy? Mbola tsy nahazo. Hatsamin'izay mihitsy? Sao vao nahazo? Eny ary, fokotana n'inona kaiky ianao? Andramomahery. Andramomahery, mandroso ary tompoko. Sokafana ny akariny eo. Tahaka izay ny fizavana ho an'ny teto amin'ny boriboritany fahatelo vao mialohan'ny sitrana fanampiana sosialim-bahoaka taorian'ny fanisana ny totosain'ny ministeran'ny fanajariana ny tany sy ny asa vaventy teto ndrotsy nanomboka androany ny fizarana ho an'ny teto amin'ity boriboritany ity. Ponina mandinona ny 2 isa no nisitraka androany. Anao raha misena nahoana ny fahitanao ny fandaminana ilay fizarana ny vaty sy tosika sosialim-bahoaka ny vaty tsy milamina ka milamina tsara. Tamin'ny voalohany izy nahazo dia tamin'ny faharoa izy nahazo la voitivy nahazo ray volana izao taorianan'ilay fanisana zao le nisy nanisa tamin'ny lady iny sasaboty zay vao nahazo fa mbola tsy nahazo mihitsy. Sa nandeha tamin'ny be sarety le efa natao aketo tato dia na tamin'ny be sarety dia mbola tsy mivoaka lisitra dia zao vao nahazo fa misaotra ny filoham-panjakana aloha nanome an'ity. Zay zao 10 mianaka maharitra na elaela mihitsy ity ka. Anao manokana zao inona ny asanao? Manasalama mavitanay ray volana sy tapany izany satria zay efa mianaka. Nanahoana nefa nienana an'ilay teo aloha mbola tsy nahazo an'ilay fanampiana natria zay crise? Mijalijalo zay satria varosoa mahitsy zay ray kapoko. Toehatrany kosa ny fizarana raha ny fanazavana. Dia point anankiroa ny anaovana ny fizarana ato amin'ny gymnase n'Akorondrano anankiray dia ary amin'ny terrain Betongolo ny anaovana ny anankiray. Mitovy ihany ny fomba fiasa, miandry ireo lista izay avy any amin'ny ministera izahay dia manao ny sivana, manao vérification farany zany satria avy any amin'ny ministera izy dia efa sivanina zany ireo izay efa nahazo tosika fameno dia manao an'ireo ticket nominatif indray izay dia ny fokotany no mizara azy isa tokantrano ihany dia ohatran'izay sy ohatr'izay foana zany ny fandehana. Raha ny vinavina moa zany dia eo amin'ny 2000 à 3000 bénéficiaires eo zany no alefa isaky ny vaga zany dia raha izao fandehana izao ny vinavina hoe 28 000 ny eto amin'ny boriboritany fahatelo mety hoe vita ao anatiny une semaine raha ohatra ny tena hoe mandeha tsara zany
le fizotra le asa. Si ordinateur io dia ampidirina ny anarany dia hita hoe efa nahazo izy. Sasany tsy afenina anareo fa rovitiny le tampon nangalany tosika fameno fa ny lista misy nefa dia vao jerena ny lista dia reny miverina fa tsisy olona tsy mahazo zany. Zay nga man tokony mba mafisinareo mpanao gazety le olona tsy tokony sitraka raha sanatra izy tsy tafiditra amin'ny recensement dia tsy maintsy mahazo izy. Tonga nanara-maso ny fizarana teny ty an-toerana ihany koa ny teo anivon'ny ministera ny sana ny fanisana. Ia, antony fidinana ety moa androany dia atao hoe tsy tokony hoditsony ary ny ministera fa tokony andraikitra mivantana zay tamin'ny fanisana. Ny dikan'izay zany dia tsy maintsy zany zay manao vérification manao hoe recoupement ny zavatra nataonay hoe nety sa tsy nety. Dia nanara-maso zany zay amin'ny fizotra ny eto hoe ara-dalàna tsara ve nizokaretsaka ny siandavany ve ny fanisana nisy ve ny olona dino sa tsy nisy ny olona dino raha nisy reny dia inona sinona no zavatra tsapa sy hita teto. Amin'ny ankapobeny aloha zany raha ny fijanonana teto satria manao ny chronomètre eto manisa zany dia ny vita adiny indray zany eo amin'ny 100 mahery eo. Tao anatin'izay 100 mahery zay zany no hitako teo dia misy ataontsika hoe anankiroa. Ny anomalie ary tsy dia tena hoe gravy afa-po zay tamin'ny asanay tamin'ny fanisana tety. Tsehivina misy 730 ny vokotany eto amin'ity boriboritany fahatelo ity. Vokotany 5 amin'ireo no efa nisitraka ny sosialim-bahoaka, 750 kosa no efa vita fanisana. Raha toka ny lamina ny fizarana sosialim-bahoaka teny amin'ny boriboritany fahatelo ny maraina teo, nahitana korotana sy savorivory izany ny Ariva Antony namoaka karne vaovao efa misy fitomboka izay namidy 2 arivo hatramin'ny 3 arivo ariary ny sefokotany sy ny mpiara-miasa amin'ny tao Akorondrano Andranomahery ka eto Andratsilavo. Tranga ny seho ny tolakandro teo nahitana savorivory ny teny amin'ny sekteur ao anatin'ny fokotany Akorondrano Andranomahery. Antony raha ny loharano vaovao azo, misy olona misa 300 tsy nisitraka fanampiana. Araka izany, nidinay fotony nanao fanadiadiana ny tompona andraikitra sy ny eo anivon'ny faritra Analamanga. Rehefa nataony fizavana sy ny fanamariana, misa 420 amin'ireo efa nahazo tosika fameno. Ankoatr'izay, voalaza fa tsy afaka manome karne vaovao intsony ny sefokotany. Ny zavan'ny tranga nefa, nanao karne maro ny sefokotany ka namidy 2 arivo ariary hatramin'ny 3 arivo ariary omaly ariva rehefa naheno fa isy fizarana androany. Antony nahatonga ny fianakaviana iray ahitana olona 4 na 5 nahazo fanampiana avokoa. Fanampin'izay, rehefa nosavaina, nahitana karne efa misy fitomboka misy 50 hafa atao amin'ny sefokotany. Tranga izay manamarina fa misy amin'ireo sefokotany mitady tombotsoa manokana, manararoatra ny fasairanan'ny mponina ao aminy. Misy ihany koa nefa ireo manao tsara antsakany sy andavany ny asany. Tsy maintsy hiatra ny sazy amin'ireo manodikodina ny sosialim-bahoaka, hoy ny filohan'ny Repoblika sy ny eo anivon'ny faritra Analamanga. Ireto farany izay nanamafy fa tsy maintsy hisitraka fanampiana avokoa ireo rehetra tokony hisitraka izany amin'izao fasairana nateraky ny fiboana izao. Toy ny hetsika tantsoroka iarahan'ny fiarahamonim-pirenena ao Toamasina novatsiana fitaovana ireo mpiasan'ny fahasalamana sy ny BMH ao Toamasina voalohany sy faharoa fanadina. Nisitraka ny hetsiky ny fiarahamonim-pirenena tantsoroka Covid-19 ho andian'ny faharoa ireo mpitsabo sy ny BMH eo anivon'ny tanànan'ny Toamasina renivohitra androany tamin'ny alalan'ny fampitaovana samihafa entina hiatrehana ny valanaretina ho an'ireo mpandray marary amin'ireo CSP2 sy ireo toeram-pitsaboana hafa ao anatin'ny distrikta Toamasina voalohany sy ny Toamasina faharoa. Ka ny totalin'ny masque FFP2 izay nalefa tamin'izy ireo dia 300 ny solution hydroalcoolique izay ny total 20 litatra, ny alcool 90 degré dia 120 litres ihany koa, ny surblouse dia 700 ny gants d'examen dia 470 ny pulvérisateur de 2 litres de capacité dia 420, ny thermomètre infrarouge 20, ny masque chirurgical 50 izay zany ny totaliny nalefa tamin'ireo toerana hiseraserana amin'ny olona tsy salama ireo. Zava-dehibe hoy ny taleparitry ny fahasalamana ny fisiany fanohanany hetsika tantsoroka ny mpiasan'ny fahasalamana amin'ny alalan'ny fampitaovana medikaly ahafahana mamongotra tanteraka ny valanaretina na dia efa miena aza ny tranga ho an'ny Toamasina. Dia ireo hetsika tantsoroka ireo
dia manome manampy ny région atsinanana eo amin'ny lafiny fahasalamana zany hoe ny tao-masina voalohany sy tao-masina faharoa kena fa efa miaina ny aretina ny covid amin'izao fotoana izao nefa nazalazy zany dia mbola mitohy ihany ny fiarovana ka dia misaotra ny etika tantsotra zany mbola manome an'ireto fitaovana reto ahafahan'ny mpiasa amin'ny fahasalamana hiasana. Distrika roa hafa akoatra ny tao-masina voalohany sy faharoa no hitohizany hetsika tantsoraka covid-19 Moramanga sy Ambatondrazaka amin'ny herinandro manaraka. Taorina ny fanovana ny rafitry ny tafika malagasy tonga nanao fitsidiana ny tafika antanety androany ny masivoan'ny Japon monina sy miasa eto Madagasikara no mafisiny tamin'izany fa efa misy ny fifampiresahana fiara-miasa eo amin'ny firenena rotota ny alarana efison. Teboka maro no noresahana nandritra ny fitsidiana nataon'ny masoivon'ny Japon tao amin'ny état-major ny tafika antanety androany. Isan'izany ny fandraisana anjara ny tafika antanety amin'ny ady atao amin'ny valanaretina COVID-19. Namafisiny nandritra izany fitsidiana izany ihany koa ny fametrahana ny fiaraha-miasa eo amin'ny rotonta. Oui, c'est vrai, donc nous cherchons la coopération. Efa eo ampitadiavana fiaraha-miasa mihitsy izahay amin'izao eo amin'ny sehatry ny fandriam-pahalemana na efa nisy ary amin'ny fiaraha-miasa ratafika tsara ihany ny fifampiresahana amin'ny vatana mba hijerena tsara sy hanamafisana ny fiaraha-miasa na eo amin'ny fandriam-pahalemana izany na eo amin'ny fiatrehana ireo loza voajanahary. Tsy adino ihany koa ny fiofanana sy ny fanampiana raha materialy. À discuter afin cette fin-là. Raha tsy aivona, ho fanatsarana ny tafika malagasy nisy ny fanotsina ny rafitra izay natao, ka miisa 4 amin'izao fotoana ireo état-major, ao ny lehiben'ireo état-major, eo ihany koa ny état-major ny tafika antanety, ny état-major ny tafika anabakabaka, ary ny état-major ny tafika andranomasina. Izy ireo izay napetraka tamin'ny fomba ofisialy ny 10 aprily 2024 lasa teo. Lafim-baovao hafa kosa indray toerana fanodinana sy fitehirizana asa tanana malagasy iray no nirehatra androany maraina teny Manarintsoa isotry kilany afo avokoa ireo fitaovana rehetra teny an-toerana tsy nisy kosa ny ainana fohy fanadina. Androany maraina tokony ho tamin'ny 4 ora sasany nitrangana hahitrano teny amin'ny fokontany Manarintsoa isotry Atsinanana. Trano iray fitoeran'entana sy fanodinana asa tanana malagasy no fantatra fa ny andohan'ny hafa. Maro ny fahasimbana nateraka izany, tsy nisy kosa ny ainana fohy. Anisan'ny nahafahana nameny afo teny an-toerana ny fiaraha-mientan'ireo mpiara-monina manodidina raha ny fanazavana. Polisiky avy ato amakaiky ny tomobily ity nisy trano iray dia ohatran'ny hafa avao ny lohan'ilay izany tena tsisy matsisy fa tafavoaka daholo ny olona fa ny entana taraiky presque taraiky tao daholo zany. Zay moa resaka mpanao ara malagasy resaka koroko hoditra ireny zany dia resaka stockage ny taraiky tao daholo dia resaka ohatran'izany. Zao hitanareo zao tomobily sy moto sy ny entana ray manontolo zany presque tao daholo zao ny sita. Teto tanàna zany tena moa fa presque efa may daholo moa zany izy tsy vovony tsy matanjaka be le afo dia tsy anona fa mpamonjy vony efa taratara koa vao tonga. Ny afo tena niakatra tena tao zao dia nihitatra tamin'reto raha ohatrany hoe nasinahana fotsiny dia nilemana afo arano fotsiny zany tamin'ny anona fa ny anona fa mipoaka efa nihitatra taty daholo. Itsy ankilany mitaraina ireo mponina manodidina eny an-toerana ankehitriny manoloana ireo trangana firetana trano hazo mateti-piseho tato anatin'ny volana maromaro. Manaitra ny tompona andraikitra hijery manokana ireo trano hazo miorina manodidina ireo ny mponina isorohana ny loza mety hitranga. Teo amin'le trano may tamin'ny voalohany zao fa indroa may dia nisy ndray zao tia tranga androany ity. Matetika loatra zany tompoko le trangana trano ety aminay dia mba hojerena zany reo raha mba misy azo anampiana le olona majinika mba tsy hanorenany zareo trano hazo intsony fa mboatra hoe mba trano boriky no atao fa tena mandrendrirana tsy misy zany zay ety satria matetika mitranga loatra le hay-trano. Vao tsy ela akory zao tetỳ aminay no nisy hay-trano dia efa miorina daholo indray le trano hazo dia tena mba mametraka fitarainana mihitsy zany zay mba hijerenan'ireo olona majinika ireo mba hanampiana anazy. Tsy aivina, efa nisy ny tompona andraikitra nidina teny an-toerana ary nametraka ny amin'ny tsy tokony isian'ny fanorenana trano hazo eo amin'ireo toerana ireo tao aorian'ny trangana hay-trano voalohany nisy eo. Hatreto tsy mbola nisy ny fanovana ireo trano hazo ireo raha ny hita teny an-toerana. Tranga mpiara-monina zaza voateraka iray no nisy nanary teny Coupe. Ka ireo paka fasika sy mpanasa lamba no nahita azy ny atoandro tokony tamin'ny 12 ora teo. Tranga izay nampalahelo tamin'ireo izay nanatry maso raha ny hita efa nateraka ilay zaza no izy efa ny akanjo sy ny tafy lamba. Fanampanazavana. Nanisy mpanarato teo
dia varatra ny tamaraina moa izy ny teo dia na izy makeo ampovoany dia miveriny dia makeo ampovoany dia miveriny dia tao ambany lakany dia niraisiny ilay lamba dia hoy amantsy anazy hoe io koa mbola misy ray dia niraisiny dia iny latsaka avao zazakely io voaingakaingana teo ngama teo ampartipartiany tamin'ny 12 latsaka teo amin'ny tamin'ny 12 latsaka teo iny tena mampalahelo ilay izy satria zanaka tokony tsy atao ohatr'izao satria zaza efa olona ne io efa nateraka efa maninona ny atao ohatrin'io izy reny ve dia manao ohatrin'io reny tovany maninona raha tsy manao zanaka ohatrin'io fa maninona izy raha mena olona fa maninona tsy vonoina izy fa mena olona fa mampalahelo na mieritreritra azy zanaka ve dia atao ohatr'izao. Maresaka iraisam-pirenena tafiakatra 502 ireo tranga vaovao marina fatratrany Covid-19 any Frantsa manoloana izany miampy 4 ireo firenena ao anatin'ny listra mena izay napetraka izy ireo fanadina. Manoloana ny fiverenany trangana Covid-19 any Frantsa firenena miisa 4 indray no niampy tao anatin'ny listra mena napetraka izy ireo. Maldives, Colombie, Monténégro, Bolivie, Kosovo, République dominicaine, Argentine, Costa Rica, Chili, Guinée équatoriale, Kirghizistan, Bosnie-Herzégovine, Moldavie, territoire palestinien, Arménie ary Mexique. Manomboka ny 17 aogositra izao ireo teratany frantsay avy any amin'ireo firenena ireo dia tsy maintsy manao fitiliana PCR mialoha ny fialany sy ao aorian'ny fahatongavany ao Frantsa. Hatreto tafiakatra 502 ireo tranga vaovao vao marina fa Covid-19 ny antoerana tao anatin'ny 420 ora tao anatin'ny herinandro amin'ny fitiliana vita miisa 9 olona 330 sy 100 no mitondra ny Covid-19. Hatreto zany miisa 173 alina ireo olona maty ny Covid-19 ao Frantsa hatramin'ny nanombohan'ny fiparian'ny valanaretina. Dia izay mamarina vaovao tamin'ity androany ity ankasitrahana ianao nanaraka izany soava tsara daholo tompoko. Ticor, un véritable atout esthétique pour votre habitat. Différents coloris disponibles en magasin. Batimax, la qualité au meilleur prix. Tout au long de notre vie, rire nous rend plus forts. La vache qui rit, La vache qui rit, parce que c'est meilleur de rire. La 4G by Telma vous a présenté Ni Vavo.